inona anao azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotapenaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Dia faly miaravantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray amin'ity androandroany fahadimy amby roapolo ny volana febroary ity amin'ity famakiana andram-pisotia ny fahamarinana no soratany mpanompon'Andriamanitra Pasteur Kristo Kilome ity. Loha hevitra amin'ity androandroany ity dia hoe arao ary matoky ny tenin'Andriamanitra izay nitsongainy nentiny amin'izany dia Romana 9:5 fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo fa izay araky ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Miresaka momba ny tamin'i Davida sy ny tamingan'ny Saoly ny Baiboly. Mahasary mazava ny tsy fitovian'izy ireo ianao rehefa mijery ny zavatranga tamin'ny andron'i Davida fony izy mbola tanora. Taoriany ny fidianan'Andriamanitra azy ho mpanjaka fony Saoly mbola velona. Niodina tamin'Andriamanitra Saoly ary arakaraky ny nalehibe azy no tsy niaino an'Andriamanitra izy. Tamin'ny fiafarany fiainana dia nakany ampanao ody ratsy ny endora mihitsy izy. Nihevitra kokoa ny fihevitry ny olona fa tsy ny fihevitr'Andriamanitra. Tiamona David Saoly satria fantany fa ny tanan'Andriamanitra no teo amin'ny David ary tsy nahomby ny nofinofy ny azona taranaka mpanjaka avy eo aminy. Tsy nahomby izy farany maty Saoly nefa nanoina anenjika Davida ny ankohonany no ny fitiavan-tenany tamingany. Izany nahatonga ny Baiboly milaza fa nisy ady lava teo amin'ny tamingany Davida sy tamingany Saoly ao amin'ny Samuel faharoa 7:1 ahitantsika izay. Tamingany Davida no tamingana no tendren'Andriamanitra taty aoriana. Tamingany Saoly dia nanjary tamingany nofo tamin'ny tamingany Ota sy ny fitiavan-tena. Azonao ampitaina amin'ireo zanak'Andriamanitra ankehitriny izay na dia nofidin'Andriamanitra azy dia tsy mihaino an'Andriamanitra intsony. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao dia tsy maintsy mandeha amin'ny fahendren'Andriamanitra ianao. Mahaiza mahay manavaka avelao ny fanan'Andriamanitra hitarika anao arao ary mariky ny tenin'Andriamanitra fa ao no misy ny voninahitra ao sy ny fandresenao eo amin'ny fiainana. Amen. Avelao ny teny fahefana faratampony izay hitsaranao zavatra rehetra ary andehananao amin'ny lalana mazava ny fahombiazana, fandresena ary fandrosoana. Alleluia. Ny fandalinana moa zany tamin'ity androany ity dia Jaona 1:7 anjiny voalohany. Ny Tesaloniana 1:5-20 ary Jaona 2:9-12, Efesiana 2:7-4, Jaona 2:1-10 sy ny 1:10. Ny fanekemponona izay ataontsika androany dia hovakiako ary averinao any tokantrano ataovy amin'ny finoana izany. Ny tenin'Andriamanitra ny fahefana faratampony. Tenin'Andriamanitra no fahefana faratampony. Itsarako ny zavatra rehetra. Itsarako ny zavatra rehetra. Feno hazavana mandrakizay ny lalako. Feno hazavana mandrakizay ny lalako. Satria misokatra amin'ny teny. Satria misokatra amin'ny teny. Sy ny fanahy masina ny saiko. Sy ny fanahy masina ny saiko. Mba azahoako fitariana ary fampianarana. Mba azahoako fitariana sy fampianarana. Noho izany. Noho izany. Dia mandeha amin'ny lalana mazava. Dia mandeha amin'ny lalana mazava. Amin'ny fandrosoana sy ny fandresena. Amin'ny fandrosoana sy ny fandresena. Ary ny fahombiazana. Ary ny fahombiazana. Satria manana ny fahazavan'ny fiainana. Satria manana ny fahazavan'ny fiainana. Irao Andriamanitra. Irao Andriamanitra. Alleluia. Midrafitra famakiana Baiboly fotoana teo Marka 7:1 ka hatramin'ny 7:20 tsika androany, livre kosy ihany koa 2:20 sy ny 7:20. Dia mandrapeo indray rapitsika ny indray. Amen. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotapenaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao.